dia faly miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandarana sehony herinandro amin'ity androanyity andro efa mamofina andro ny vehivavy amin'izao fotoan'izao ao ary amin'izao moa zany dia iompana kokoantsika mahakasika an'io andron'ny vehivavy io satria nietsika amin'ity farany herinandro ity dia mifanakaikaiky amin'izay daholo hoe noho ny andron'ny vehivavy dia mankarakara an'izao zay noho ny andron'ny vehivavy dia karakara an'izao zay eto dia mbola ataoko foana misaotra anareo mpanaraka tsy tapaka ny fandarana sehony herinandro fa betsaky ny anareo no mijery ilay izy indrindra fa amin'ny Facebook ary mazava ho azy mijery azy amin'ny fahitalavitra MBS dia eto teneniko foana aza dininy manao partage satria hita le izy fa tena be mpijery noho izany miara-miasa foana tsika ianareo mizara izahay manolotra zao tsika dia ho ampahafantarina anareo hoe aiza no tokony ho ale amin'ity farany herinandro ity eto dia mbola tsindriky foana fa ny safidy dia anareo fa izahay dia mampafantatra fotsiny hoe ary misy an'izao ary misy an'izao dia ny etsika voalohany ho ampahafantarina anareo dia tsy iza fa ny tarika ifany zay anatanteraka cabaret kely na showcase kely na fisehoana kely amin'izao moa efa misy karazana fomba fiteny azy be da be fa ifany zany dia iseho amintsika miaraka amin'ny vazo miteny ao amin'ny Madagascar Underground eo amin'ny Tsavolo zany manomboka amin'ny 8 ora alina ny zoma 8 mars manomboka amin'ny 8 ora alina ny vidim-pidirana dia 2 alina ariary fa ile sabuti rerikiosa nuto usa rana moki di buke fatuta nulu vaini tamini sukini lebe indrinda hakizanye rani yena tananungu tena kana nitika timura ilay boky sofaty nisy nahita ny etsika ampahafantarina anareo manaraka dia tovodray izay anao cabaret ao amin'ny Piment Café Beoritrika amin'ny zoma 8 marsa ihany mbola amin'io andro ny vehivavy io ihany manomboka amin'ny 6 ora alina ny vidim-pidirana kosa dia 2 alina ariary averiko tovodray eo amin'ny Piment Café Beoritrika manomboka amin'ny 6 ora alina ny zoma 8 marsa vidim-pidirana 2 alina ariary ary mbola amin'ny zoma 8 mars andro ny vehivavy io ihany dia ho avy Big MG ao amin'ny Jaws Pub Ambohipo manomboka amin'ny 6 ora alina vidim-pidirana 2 alina ariary eto moa amin'ny andro ny vehivavy azy dia hoe ny vehivavy folo tonga voalohany dia mahazo fanomezana zay amin'ny zoma 8 mars amin'ny 6 ora alina Big MG ao amin'ny Jaws Pub Ambohipo sawemkamnoweke sitanizamyambi anzarako ambela kwanowe filininochimamangwede satufkamnowe chimilanokwa ary mbola amin'io andro ny zoma 8 mars andro ny vehivavy io ihany dia isy duo inédit na fampiaraham-peo miavaka iarahantsika amin'ny Fania sy Ina ao amin'ny Trace eny Tsiadana amin'ny 6 ora alina izy manomboka averiko duo inédit iarahantsika amin'ny Fania sy Ina amin'ny 6 ora alina ny zoma 8 mars andro ny vehivavy eo amin'ny Trace Tsiadana dia mbola
olona amin'ny zoma valo mars andro vehivavy ihany dia jazz MMC dia anatanteraka fampisehoana ho antsika ao amin'ny Bonarabe 67 hectares manomboka amin'ny 7 ora alina ny vidibidirana dia 2 alina ariary. Bonarabe 67 hectares amin'ny fotoana zany miaraka amin'ny jazz MMC. Dia arak'izao hitantsika izao dia misy tovovavy tsara tarehy vahiny eto amin'ny sehony herinandro hitanareo amin'izany fa manomboka tonga daholo ny vahiny faly dia faly zay araka ny teneniko teo efa betsabetsaka nareo rehefa mandefa MP na afatra miafina zao amin'ny pejin'ny MBS hoe way fa isakin'iny io fandarana io mandeha dia mandeha amin'ny Facebook izy io dia zarazara ao foana ahitantsika toy izao vahiny tonga eto zao miarabanao miaraka amina hetsika izay karakarain'ny commune urbaine Antananarivo 7 marsa andron'ny vehivavy eo amin'ny parvis Analakely. Inona ty tantara ty, inona ty hetsika ty? Ie miarabany mihitsy dia miarabany mpijery ny sehony herinandro faly be mahitanareo rehetrarehetra na dia tsy hitako ary fa dia mino fa afaka hita amin'ny Facebook tsika andron'ny vehivavy amin'ny manomboka 7 marsa moa zany le izy raha ny tokony ho izy fa ny commune urbaine Antananarivo zany dia manomboka amin'ny 7 marsa le izy dia ny zavatra ho atao dia hoe zana mihitsy afa-pony olona tsara hafa satria ao zany mpianatra dia ao ny olon-dehibe dia ao ihany koa ny olona rehetrarehetra ny vehivavy rehetrarehetra moa zany dia voakasika daholo ny ataontsika amin'ny 7 marsa dia misy famelabelarana anankiray izay atao amin'ny hémicycle amin'ny 6 ora maraina izy io dia mikasika ny lanjan'ny vehivavy sy ny fandrarana zany miaraka amin'ny bakora herivatra-aina zany izy io dia efa manasasady ny vehivavy rehetrarehetra satria misy fotoana zany tsika vehivavy manana an'izay karazana ohatrany hoe tsy fasahiana izay na mety ohatrany hoe manana olana kely amin'ny resaka estime de soi na mety hoe vitako ve ty na tsy ahoana raha ohatra ka zao na ohatran'izay dia fotoana anankiray izy ahafana hoe mampahery ny vehivavy rehetrarehetra zany io fotoana satria mety betsaka ny vehivavy mety tsy mahavita miresaka ohatranao zany satria ianao zany isan'ny ao amin'ny fotoana io isanao ihany koa zany hoe misy resadresaka hifanaovana zany amin'ny tena ho atao famelabelarana kokoa dia mazava ho azy raha ohatra ka misy manana fanontaniana reo dia misy fanontaniana zany amin'ny indrindrindra moa zany hoe aza menatra amin'ny fotoana io satria tsika entre atsika vehivavy zany le izy dia fotoana anankiray tena hoe afatsika s'exprimer le izy amin'ny teny frantsay le fafitony volana mars fafitony volana mars manarak'izay ny favalo volana mars indray dia misy ny fifanana marathon izay miaraka amin'ny mpianatra zany misy karazana mpianatra amin'ny fotoana io misy mpianatry ny ohatra hoe Gigi Rabervelo maro isan-karazany zareo folofolo isaky ny établissement zany no avy amin'ny fotoana io ankoatran'izay koa misy olon-dehibe zany izay anao le fifaninanana manomboka amin'ny 7 ora maraina le fifaninanana tongava daholo nareo raha ohatra ka te hijery na ohatra hoe te hanohana an'zareo dia amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 le izy dia manomboka amin'ny 9 sasany indray ohatra ny anio ny fitaom-pivavahana zafana hoe moa zany mametso-drano amin'ny vehivavy rehetrarehetra fa tsy vehivavy ihany moa zany no tonga fa afaka tonga daholo mihitsy afaka tonga daholo na lehilahy manohana anay indray nareo lehilahy amin'ny fotoana io dia ny fahasivy volana marsa dia fahasivy volana marsa toy ny azafady adiniko vente exposition manomboka le 7 7-8-9 zany manomboka amin'ny 6 ora maraina ao dia misy karazana vente exposition zany io zany hoe ho avy eo daholo ny tompona stand amin'ny resaka beauté na resaka tsika vehivavy moa zany tsika ny akanjo kiraro sy ny resaka cuisine resaka inona moa tsisy teo ny zaridaina sy ny rehetrarehetra ho avy amin'ny fotoana io dia izay manasantsika rehetra koa tonga le 7 zany dia efa manomboka le vente exposition dia 7-8-9 le izy zany hoe tena ampiantaina mihitsy ny vehivavy amin'ny ity taona ity satria telo andro be izao ankalazana izany andron'ny vehivavy zany eo amin'ny parvis Analakely zany hoe fahavalon'ny volana marsa ny andron'ny vehivavy fa hiavaka kely izy amin'ity fafito dia fa andron'ny vehivavy ny fahavalo mbola andron'ny vehivavy ary ny fahasivy mbola andron'ny vehivavy tsisy andron'ny vehivavy ohatran'ny ty angamba raha teto Antananarivo ka izay mihitsy manasa ny vehivavy rehetrarehetra zany amin'ny fotoana io zay eo ary mba anao viteny anankiray tena tonga dia
ampanitona ny olona ho avy tokoa any amin'io andro io, inona tena ampiavaka an'io? Mampiavaka anazy dia zao hoe tena zay zavatra tena tiantsika mihitsy no menantsika vehivavy amin'ny fotoana io eo zany le resaka fiantsenana teo amin'ilay vente exposition dia eo ihany koa amin'ilay hoe mikasika le conférence zany hoe mba ahafahantsika hoe manohy indray fiainantsika ao anatin'ny fahasahiana sy manao zavatra vaovao indray dia fitaovavana tena hitako hoe tsy ataontsika ambany lanja zany ny fiarahana amin'Andriamanitra ny fanakinantsika fiainana amin'ny tompo dia zay. Ao ihany koa madame le maire mandritry le fitaovavana dia mahafinaritra be fotoana io fa tonga daholo nareo rehetrarehetra dia asaony namana rehetra. Zay misaotra betsaka nanaiky mivahita tao fandarana. Misaotra betsaka tena misaotra betsaka ny rehetra. Araky mivahity atsika teo iny dia tena hitantsika fa tena andro ny vehivavy tokoa ty fandarana ty androany ka eto dia efa miaraba sady ny vehivavy rehetra tratra ny androny zany hoe 8 mars zany zay andro natokana ho anareo. Tapitra ny fandarantsika androany amin'ny herindray amin'ny verineto zany veloma daholo velomo.